Toko fatimy amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo toko fatimy amby folo andiny fafito sy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpiatsara velatsia, marina naminy aniny Isaia anareo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olona fa ny fony kosa lavitra. Tatsika tsara, ry mpiatsara velatsia ozy izy. Misy ny olona tena hoe manompo an'Andriamanitra izy amin'ny vavany ary tsy diso mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany, fa misy ny olona tena ao anatin'izany. Kanefa dia izao hoe ny olona rehetra izay manompo amin'ny fiatsaram-belatsia, ny olona izay manompo eo amin'ny molotrany ihany dia fantatr'Andriamanitra avokoa izany olona izany. Io Andriamanitra izay ivavahantsika io dia ambony toerana io fa ambany fijery. Izay ilay noteneniko tany am-boalohany teo hoe misy ny olona manompona izy fa mitady, ohatra hoe mitady fitahiana izy. Nenahy moa ity dia tena hitako mihitsy ary maso vao mahita fa misy ny olona malemy izy, ivavahanao izy dia eo am-pivavahana izy hoe tena andeha hivavaka. Fa vao sitrana eo izy dia tsy hitatsony izy, satria izay hoe mivavaka mitady fanasitranana. Misy mitady fitahiana, tena hoe tao ambavaka fa za mila an'izao. Ianao moa mampanompon'Andriamanitra anao dia mila manatanteraka. Entinao ambavaka ampino, atosika ao ambavaka ampino, ametrahanao tanana ampino. Fa izao hoe misy ny olona tena hoe miaina ao anatin'ny fankatoavana, fa misy ny olona tena hoe vao sitrana izy dia tsy hitatsony. Misy an'izany efa hoe malemy, tapaka lalan-drà. Fa rehefa sitrana izy ametrahanao tanana izy, ataonao daholo ny mivavaka azy ianao satria tianao izy. Fa rehefa sitrana avy eo izy tsy fantany hoe iza ilay Andriamanitra izay nanasitrana azy. Satria nitsangana izy dia tsy fantany intsony hoe iza ilay Andriamanitra nanasitrana azy fa adinony. Ka misy ny olona tena hoe manompo tsara, misy kosa tena hoe vokatra ho anao, ivavahanao izy, entinao ambavaka tsara izy, tonga izy mivavaka, tonga izy manao fanatitra, tonga izy mijoro vavolombelona. Izany tena misy hoe ianao izany rehefa tena ao anatin'ilay fanompoana dia hitanao mihitsy hoe misy ny olona tena mankatoa, misy ny olona mitady fitahiana ary misy ny olona tena hoe izay tiany atao ihany. Dia eto izao ny tenin'Andriamanitra tena mazava be ozy hoe ity fireneny ity ozy dia manaja amin'ny olona fa ny fony kosa ozy izy lavitra. Izany hoe misy manompo an'Andriamanitra tena hoe izany. Misy tena hoe mivavaka, midera be ao am-piangonana, tena hoe manandran-tanana tsisy ohatrana. Kanefa ny ao anatin'ny foko ao dia zavatra hafa. Mety hoe mbola misy fankahalana ao, mety hoe mbola misy fialonana ao, misy lolo-po ao, misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao. Dia izay ilay antsoin'Andriamanitra hoe ry mpiatsara velatsia. Ary hitan'Andriamanitra tsika tsirairay avy ireo izay mihaino an'izany hafatra izany. Mety hiafina amin'ny pasteranay hoe za tsy tia anazy fa za miatsara velatsia miaraka aminy. Fa izao hoe ny zavatra tsy takatra dia Andriamanitra ne ka mahita anay, mahita ny foko miatsara velatsia hoe ohatra tsika tsirairay avy. Misy amintsika ve izany mpiatsara velatsia izany hoe fa tena manompo? Misy amintsika ve mbola manao amin'izay tiantsika atao ihany? Ataontsika ny toriteny, ataontsika ny vavaka fifonana, ataontsika ny vavaka ho an'ny firenena. Kanefa ny toe-pontsika mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho tononona amintsika ane izany fa mamita tena loatra isika raha izany mbola zavatra iainantsika. Fa ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika dia izao hoe manompo tsara fa olona voavidy izao sy anao. Aoka tsika tsy ho mpiatsara velatsia, aoka tsika tsy ho olona ny fankahalana, aoka tsika tsy ho olona ny fialonana, mpamita tena. Fa hitan'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Na mitentsika hoe tsisy mpahitintsika. Fa tsika raha mandeha amin'ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra dia zava-poana izay rehetra ataontsika, zava-poana ny fanompoana, zava-poana ny fotoana izay lantsika. Andro farany izao mila mitandrina tsika, sao dia ho avy androany alina Jesosy manompo tsara an'Andriamanitra, ajaho Andriamanitra. Aoka tsika tsy ho tononona amin'izany hoe mpiatsara velatsia izany,
fandaontsika tena mba ho tonga olona ankasitrahan'Andriamanitra, olona manome voninahitra Andriamanitra. Hitantsika tsara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 7:20 any dia miresaka izy ny mpanefy tamin'ny manga. Miresaka izy ny mpanefy tamin'ny manga. Dia ozy izy hoe ny tamin'ny manga zany ozy izy rehefa fatatsika tsara ny tamin'ny manga dia adina dia ao anatin'iny tamin'ny manga iny tsy tonga iny dia tamin'ny manga fa mbola misy fako ao anatin'iny, mbola misy fako, mety misy sase, misy vatovato, fa iny tamin'ny manga iny tsy maintsy mbola volavolana be iny dia rehefa volavola be iny dia zay iny vao afaka anaovana vazy, afaka anaovana fatapera. Dia rehefa voavolavola iny dia lokoina, dia rehefa voaloko iny dia zay iny vao afaka tian'izay mpanompo anaovana azy, tian'le mpanefy anaovana azy. Zany hoe mbola miasa be zany le mpanefy vao mahatonga an'iny tamin'ny manga, fatapera, vazy sy tsy haiko daholo. Dia ohatr'izay mihitsy koa tsika ao amin'Andriamanitra hoe tsika koa dia olona nalain'Andriamanitra tany amin'izay toerana nisy antsika tsirairay avy tany dia rehefa nalaintsika dia amboarina, tefena, volavolana ny ara-panahintsika, amboarina ny fontsika, amboarina ny fisainantsika, amboarina ny fiainam-panahintsika. Dia rehefa manaiky an'izay fanamboarana izay tsika dia tafian'Andriamanitra ny voninahiny amin'izay. Fenoiny ny voninahiny ataony hita amintsika amin'izay zany hoe ilay voninahitr'Andriamanitra. Dia rehefa mitondra ilay voninahitr'Andriamanitra amin'izay tsika dia tsy tompon'ny tenantsika intsony tsika satria efa eny amintsika ilay voninahitra dia Andriamanitra amin'izay maniraka antsika satria ilay voninahitra eny amintsika amin'izay dia zarana, aparitaka. Dia ohatr'izay mihitsy hoe tsika zany rehefa mitafy ny voninahitr'Andriamanitra dia mitondra vokatra ho an'Andriamanitra tsika normal, dia lasa fitaovana tsara ampiasan'Andriamanitra tsika, dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika intsony fa lasa fitaovana izay tian'Andriamanitra anaovana antsika hoe androantsika hoentiny aty, rapitsika hoentiny ary satria efa mitafy an'ilay voninahitra. Donc zany tsika tsirairay avy izay manana an'izay voninahitr'Andriamanitra hoe efa vita fanina tefena. Misy amintsika ve mbola tsy manaiky tefena, tsy manaiky amboarina, tsy manaiky volavolana. Raha mbola izay tsika dia mandeha ny tena manomboka androany aoka mba tena ho tonga olona mety amboarina ianao mety ho afahana ianao mba ahafahan'Andriamanitra manefy ianao ahafahan'Andriamanitra mampiasa anao ahafahan'Andriamanitra mandray tanana anao. Fa raha ny olona tompoko ny tsy manaiky tefena sy hijanona mpiatsara velatsy eo izy. Raha ny olona tsy manaiky amboarina dia mipetraka eo amin'ny toeram-piatsara velatsy eo foana izy. Fa ny olona rehefa manaiky amboarina sy manaiky tefena dia tafian'Andriamanitra ny voninahiny dia ampiasany mpanompo tsara, olona vidiana, olona mahatoky, olona mitondra vokatra ho an'Andriamanitra. Ary zany ny zavatra takian'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao mba tsy ho mpiatsara velatsy tsika, tsy ilay hanompo eo amin'ny molotra ihany tsika nefa mifotsika lavitra an'Andriamanitra, faokontsika mba tena tahaka an'ilay olona manaiky tefena, mitondra ny satro-boninahitra, mitondra ny voninahitr'Andriamanitra dia manaparitaka an'izany voninahitra izany amin'ny manodidina antsika. Tenin'Andriamanitra amara-parana antsika azy atao amin'ny Job 22:23 ny amara-parana antsika ny tenin'Andriamanitra. Job 2:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miverina aminy ianao dia ahoriny tsara, eny raha ampanalavirinao ny lainao ny eloka. Izany hoe tsika tsirairay avy zany amin'izao fotoana izao raha mbola tsy nanompo tsara an'Andriamanitra, raha mbola hitanao hoe nandeha tamin'ny herin'ny tenanao fotsiny ianao raha mbola hitanao hoe tsy nankatoy ianao raha mbola hitanao hoe tsy nanompo tsara an'Andriamanitra ianao dia mazava be ty tenin'Andriamanitra ty hoe raha miverina aminy ianao dia ahoriny tsara. Fanapahan-kevitra ao ny andrasan'Andriamanitra ary havana malala amin'ity androany ity. Te hiorina tsara ve ianao? Te ahorina tsara ve ianao? Miverena fa mbola mamindra fo aminao Andriamanitra. Miverena fa mbola miandry ianao Andriamanitra. Mbola miandry ianao Jesosy. Mbola fotoana ny famindram-po izao. Ka miverena, mangatany famindram-pon'Andriamanitra, mifinarana anao kitotoa, mifinarana anao atsirambina,
Mifinarana anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha mbola nihana tamin'ny fiatsarambela tsy dia mifona fa mbola mamindra fo aminao Andriamanitra. Fianao voninahiny izy, mbola afaka piasanao izy. Fa zao hoe mangatah famindrampon'Andriamanitra ianao raha nanao atsirambina. Raha tsy nanompo tsara ianao, raha nandeha izay tianao ihany nataonao hatramin'izay. Raha mbola noho ny fitahiana nanomponao an'Andriamanitra hoe mila fitahiana ianao, mila valimbavaka, dia androany mbola mampatsiahy anao Andriamanitra hoe miverena. Mangatah ny famindrampony mba tena ho tonga mpanompo tsara ianao, mba tena hiasa ho azy mihoatra noho izay efa nataonao. Ninona tsy nankatoavinao, ninona tsy nataonao nefa mety efa nisy zavatra nampanaovin' Jesosy ianao nefa tsy nataonao. Mety efa nisy toetra nitakiny taminao nefa mbola tsy nialahinao. Mety efa nisy tenin'Andriamanitra nataony torianao nefa tsy nitorianao. Izany rehetrarehetra izany mbola mamindra fo aminao Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary ny famindrampona ary ny fanapahan-kevitrao ny andrasany. Miverena aminy ianao raha hitanao hoe nanao atsirambina, raha hitanao hoe nanao zavatra nampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra, raha hitanao hoe tsy niorina tsara, raha hitanao hoe nanao kitotoa, nanompo tamin'ny molotra fotsiny, ny tsara velatsy nanompo tamin'ny fahatahorana olona. Dia izao hoe mbola miandry ianao Andriamanitra, mbola miandry ianao Jesosy, mbola mamindra fo aminao izy, mbola mandray tanana anao izy ary mbola andro famindrampo zao ka raha te hiorina tsara ianao dia izao hoe angatao ny famindrampon'Andriamanitra. Mitenena aminy, mifona. Azava ho aminy hoe tenena hoe ho alaviro amin'izay ny heloka. Tenena ianao amin'i Jesosy an'izany amin'izao fotoana izao. Manasa anao hoe saintsaino hoe inona ny zavatra mbola tsy nankatoavinao, inona ny zavatra nataonao nampalahelo an'Andriamanitra. Mivavaha manomboka mivavaha ianao amin'izao fotoana izao angatao ny famindrampon'Andriamanitra, mangatah famelan-keloka dia mitenena amin'i Jesosy hoe vonina hiala, vonina hanompo tsara ho anao, vonina tena natanteraka an'izay rehetra mbola tsy nitanterahako hatramin'izay, tsy tsara velatsy intsony, tsy ankahala intsony, fa tena ankatoa an'izay rehetra angatahanao, natanteraka vonina, natanteraka vonina hanao ny sitraponao. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao, andaontsika hangataka famindrampon'Andriamanitra, andaontsika tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra mba tena ho atsangan'Andriamanitra ho mpanompo tsara, hanome lanja an'Andriamanitra. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao, saintsaino ny momba anao rehetra, saintsaino ny fiainanao rehetra. Raha eo misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, mbola nanomezanao anay izay teny izay nitondra fampaherezana ho anay. Raha eo tena mankasitraka anao izay amin'ny fitiavanao, tena mankasitraka anao izay Jesosy fa tsapanay loatra fa tianay ianao, mandray tanana ny fiainanay ianao ary mamola volanay amin'ny alalan'izany teninao izany. Jesosy ny teninao dia tsy tonga ho azy fa tena misy lanjany lehibe amin'ny fiainanay tokoa ary anova ny tantaram-piainanay indray ianao androany. Ka mifona aminao izay Jesosy ninona zavatra tsy nankatoavinay, ninona zavatra nataonay atsirambina. Raha tsy nihaino izahay, raha tsy nanompo tsara izahay, raha nanompo tamin'ny fahatahorana olona izay, raha nanompo tamin'ny nitady fitahiana fotsiny izay, dia tena mangataka ny famindramponao izay Jesosy amin'ity androany ity. Jesosy eo mamindra fo, mamela ny helokay, mamindra fo Jesosy mitodika aminao tanteraka izay fa hiala amin'ny fahazaran-dratsy, mitodika aminao tanteraka izay fa tena hisaraka amin'ny fahotana, tsy tsara velatsy intsony. Mitodika aminao izay Jesosy fa hanompo tsara izay satria efa nividianao izay. Raha nanao atsirambina amin'ny toerana izay nametrahanao anay izay, dia hifonana eto anatrehanao izany. Androany izay dia manapa-kevitra fa hiala amin'ny fahazaran-dratsy, manapa-kevitra fa hiala amin'ny fahotana,
manapa-kevitra fa hisaraka amin'ny ratsy rehetra ka handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary ametraka anao malalaka ao anatin'ny fonay. Raiso ny momba anay Jesosy, raiso ny fiainanay Jesosy manomboka androany. Anao zay anompo tsara anao zay ary tena andeha amin'ny fahatahorana ny anaranao, anaja anao amin'ny fonay feno fitiavana anao, amin'ny fonay feno fanajana anao, amin'ny fonay tena feno fankatoavana anao. Meo anay ny fanahy fankatoavana Jesosy androany, meo anay ny fanahy fahendrena, meo anay ny fanahy fahatakarana, meo anay ny fanahy fahaiza-manavaka, meo anay zany Jesosy mba tena fahanay mandeha araka ny sitraponao, mandeha amin'izay tianao hitondrana anay, ary tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay intsony zay fa fanahy masinao Andriamanitra ny hameno anay, fanahy masinao Andriamanitra ny hitarika anay, fanahy masinao ny hisolo vavanay. Meo ny herinao zay Andriamanitra fa tsy vita ny herin'ny tenanay fankatoavana, tsy vita ny herin'ny tenanay ny asanao, ary tsy vita ny herin'ny tenanay ny sitraponao, fa ny fanahinao masina rery ihany no miara-miasa aminay ahafahanay manatanteraka an'izay rehetra tianao ho tanterahanay. Androany zay Jesosy dia manaiky anao, manaiky anao zay fa ianao ny Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy rehetra izay ka handositra ny fahotana, handositra ny ratsy, handositra ny asan'ny devoly fa anao zay. Karaha izay Jesosy amin'ity androany ity miandrandra ny famindramponao zay, miandrandra ny famelan-keloka ary miandrandra ny fitiavanao sy ny herinao. Fenoy amin'ny herinao zay fanahy masina katario mba tena ho anisan'ny zanakao manompo tsara ary tena ho anisan'ny olona vidinao tokoa zay andeha amin'ny fahatahorana sy ny fanajananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana isan'andratana izany vavaka izany. Misaotra raha izanaka fanahy masina ny aja, ny dera, ny voninahitra dia atolotra ho anao rery amin'ny famendrika ho anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Alleluia, amen. Tahina Andriamanitra daholo tsika rehetra mahereza hatrany. Mama